Ialana tsiny indrindra ny fatapana noho ny olana ara-teknika kely fa efa miverina amin'ny laony moa izay lafiny ara-teknika izay amin'izay fotoana izao averiko ihany ilay fanontaniana teo Andriamatoa Prime Ministra toy ny ahoana ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara tao anatin'ny 10 andro lasa. Iny ary dia mbola manatitra fiarabana ny voaka Malagasy maneran'nosy ny tenako sy ny voaka Malagasy any ampitan-dranomasina. Tao anatin'ny 10 andro misy atsika amin'izao fotoana izao izay farana amin'ny tamin'ny omaly dia nivoatra tokoa izany tarehimarika izany. Niena ny antsasany ny tranga vaovao misy eto Madagasikara ary ny olona lavo ihany koa tao anatin'izany niena teo amin'ny 10 isan-jato teo. Ny zavatra ray lehibe izay mbola sarina saina foana, mbola misy distrika maromaro izay mbola ahitana tranga vaovao ihany ny amin'izao fotoana izao. Anatin'izany ny distrika n'Antananarivo renivohitra, ny Fianarantsoa voalohany, ny Ambohidratrimo, ny ao Ambatondrazaka, ny Antananarivo avaradrano ary ny Antananarivo atsimon-drano. Ny Ministerin'ny Fahasalamam-bahoaka dia hiezaka hatrany hitondra ny vahaolana ary hitondra izay fomba rehetrarehetra ahafahantsika mifehy tanteraka ny fivoaran'ny valanaretina amin'ireo distrika anankenina voalaza teo. Ya, Andriamatoa Prime Ministra, anisan'ny vaovao niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina teny tamin'ny herinandro ambony lasiny ny mikasika ny vaksiny Covishield. Ohatran'ny ray tamin'izy iray ny ohatra ny fampitam-baovao avy amin'ny masoivon'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara fa tsy afaka hiditra any amin'ny zareo ny olona izay natao vaksiny Covishield. Frantsa izay ao anatin'ny vondrona Europiana izay anisan'ny nandrisika ny fitondram-panjakana hiditra ao anatin'ilay atao hoe initiative Covax nafahana napiditra io karazam-vaksiny io teto Madagasikara. Inona zany no fihetsika asetry ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ireny resabe samihafa ireny. Zavatra misy aloha dia marina voalazanao. Isika teto Madagasikara dia niditra tokoa ao anatin'ny initiative Covax na ny alliance Covax moa volazan'izany izay ny firenena mikambana no mitantana ny vola ny firenena rehetrarehetra izay mandrotsaka vola ao anatin'izany initiative Covax izany. Tao anatin'izany initiative Covax izany dia anisan'ny vaksiny ny keny eran-tany ary izay no nahatonga an'ireny masovoy ny firenena maro ireny nitsena teny vato ny nandraisantsika ny vaksiny tamin'ny volana Mai ny hoe ao anatin'ny vaksiny ekeny eran-tany ny Covishield. Ny zavatra tsara fantatra aloha dia zao. AstraZeneca dia manana version anankiroa. Version anankiray dia Covishield. Dia version anankiray dia Vax Zevria moa no anarany izay misy amin'izao fotoana izao eran-tany roa vaksiny roa. Ny tiako ambara dia zao, ny fandehanana any amin'ny firenena Europiana na olona tsy vita vaksiny afaka mandehany fa zao kosa misy fepetra maro isan-karazany izay napetraka an'ireo firenena roa anatin'izany firenena voalazanao teo raha andehany ny olona tsy vita vaksiny. Fa izy ireo ihany no mametraka ihany koa amin'izao tsika miteny izao fa eo an-dalana ny fijerena ny fampidirana ny Covishield zareo amin'izao fotoana izao. Zany rehetra zany no ilazana fa mivoatra isan'andro ny toe-draharaha eo amin'ny lafin'izany hoe fifehezana ny ady amin'ity valanaretina ty eran-tany. Ankoatran'izay dia ny tiako ho amafisina amintsika dia zao. Isika eto Madagasikara dia safidy hiditra ao anatin'ny ezaka izay iombonan'ny firenena maro eran-tany. Ka izay no ilazako fa tsy misy tokony ampiahiahy atsika
mahakasika ny vaccine Covishield ary hitataratra zany amin'izy ireo ihany ny agence européenne de médicament amin'izao fotoana zao miezaka ny mandinika ny fepetra tokony horaisina amin'izany fidirana ana firenena eran-tany indrindrindra firenena européenne zany. Fa amin'ny ankapobeny hita fa nahalina ny olom-pirenena malagasy ny nanao izany vaccine zany toy ny ahoana andriamatoa Premier ministre ny antotanisa momba ny malagasy vita vaccine tao anatiny ny andiany voalohany iny. Ny zavatra misy tokoa marina zany dia raha nanomboka antsika ny campagne de vaccination teto amin'ny firenentsika dia tamin'ny voalohany somary marisarisa ny fandraisana ny olona zany fanaovana vaccine zany kanefa hitantsika taratra ihany koa fa betsaka ny malagasy zay nanaiky natao vaccine mahatratra 197 000 moa ny malagasy zay natao vaccine raha ohatra ka 250 000 doses no tonga teto amintsika zany dika fa be dia be zany malagasy natao vaccine ary hitataratra eto anatin'izany fa district maromaro eto amintsika de lolahary natao fanaovana vaccine to anatin'izany teto any Antananarivo renivohitra ny tao Antananarivo Atsimondrano ny Antsirabe ny Ambohitra Atrimo ny Toamasina voalohany Nosibe Mahajanga Toamasina faharoa Antsiranana sy Sainte Marie zany no ilazana fa ny vaccine dia lalana anankiray zay ahafahana miady amin'ny valina retina fa azadino fa isika eto Madagasikara dia manana ihany koa ny ataoko hoe ny fomba nentitsika ny ady amin'izao valina retina zao ary hitantsika taratra zany amin'ny vokatra ny ezika nataontsika dia ny CVO na CVO plus ihany koa dia ataoko fa tokony resana zany rehetrarehetra zany mba ahafahantsika manohy atranatrany ny fanentanana malagasy amin'ny ezaka rehetrarehetra atao satria ny vaccine hitantsika dia mahatratra any amin'ny latsaka kely ny 400 ny olona zay rehefa natao vaccine dia natana soritra retina hafahafa midika zany fa zany no tsy maintsy fantaritsika ary zany no tsy maintsy mahatonga atsika foana homelo amin'izay fampidirana vaccine zany kanefa tsika tsy afaka miala amin'ny ezaka atao amin'ny eran-tany dia mirosatsika mahakasika an'izany ary mbola mametraka atranatranytsika fa ny fiarovana tsara indrindra dia ny fanajantsika ny fipetra sakana rehetrarehetra sy ireo fipetra ara-pahasalamana. Ya, mety hoe anahoana zany ny fandaminana eo amin'ny ivon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanafarana ny vaccine manaraka andriamatoa Premier ministre. Fantatsika fa ny vaccine dia mipetraka tao anatin'ny drafitra anankiray zay drafitra nasionaly moa io napetraka mba andinitsika ny fanatanterahana ny fanaovana vaccine eto amintsika raha ny drafitra io ny resana dia hatrana amin'ny taona 2024 no tokony anaovana zany fanatanterahana fanaovana vaccine zany amin'ny taona 2024 ity tokony olona mahatratra any amin'ny 8 hetsy ny olona tokony atao vaccine isika amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ny alliance Covax araka voalazantsika teo ny deuxième dose aloha amin'izay natao vaccine dia fantatsika fa eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 herinandro ny tokony anaovana amin'izany midika zany fa miasa zao ny ministera misahana fahasalamam-bahoaka ny amin'izay fijerena ny atongavana ny dose manaraka zany alohan'ny folo ny volana aogostra
ho avy zao ny dose hafa ihany ko satria tsy zay nanao première dose fotsiny no atao vaksiny dia ny ministera araka zay voalazako teo dia efa mifandray amin'ny mpiara-nominantoka rehetrarehetra sisika rehetrarehetra ko satria fantatsika fa ny initiative rehetrarehetra atao dia ao ambany fitarian'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zay no resako fa efa mandeha ny ezaka mahakasika an'izany dia letrelentsika alohan'ny eo amin'ny fahafolon'ny volana aogostra ho avy zao no tokony tonga eto amintsika ny dose manaraka zany efa noresana moa zay dose faharoa zay andriamatoa premier ministre raha ny fahafantarako azy ny dose faharoa amin'ny vaksiny dia mbola le covishield ihany zany no ahafahan'ireo sitraka ny andiany voalohany manao izay deuxième dose zay fa ho an'ny vaksiny andiany manaraka kosa mbola hijanona amin'ny covishield ave tsika sa hitady karazam-vaksiny hafa isika zany dia miverina amin'ny fandaminana nipetraka hatranatrany fantatsika fa ny Académie nationale de médecine zay rantsamakaiky anankiray goavana eto amintsika dia rehefa nivory dia nanome ny heviny izy amin'ny karazana vaksiny zay tokony afaritsika anatin'izany ny vaksiny Janssen moa nanarany vaksiny anatin'izany Pfizer anatin'izany Sinopharm zay nisan'ny niteneniny anamema anatin'izany ihany koa ny covishield zay no mahatonga amin'izao fotoana zao ny ministera misahana ny fahasalamam-bahoaka mijery ny fanatanterahana an'izany ary anatin'izany ro vaksiny voalazako teo ka miezaka atsika ao anatin'ny alliance covax mba hatratrarantsika zany tanjona napetraka tao anatin'ny drafim-pirenena mahakasiky ny fanaovana vaksiny eto amintsika andriamatoa premier ministre na eo zany fiatsarany ny taremarika mana ihany amin'izao ny olo-pirenena sasatsasany amin'ny sanatria siny ny atao hoe troisième vague na ny andian'ny fahatelo amin'ity valanaretiny ity satria miditra ao anatin'ny vanim-potoana mangatsikitsika zao vanim-potoana ny ririnina mety hanampitrotraka ihany koa ny mety hoe tsy fanajana fepetra satria hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ihany koa tsika mety mahabetsaka ny olona mifamezivezy inona no fepetra mety hoe ho raisy ny fitondram-panjakana hisorohana n'izay fidiran'ny troisième vague zay ny zavatra tsara apetraka hatranatrany ny fepetra tsara indrindra dia miankina amin'ny tsirairay zany eo amin'ny fiarovan-tenany sy ny fiarovana ny hafa ihany koa ny fitondram-panjakana dia mametraka hatranatrany fa ny fanajana fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra sakana rehetrarehetra dia any an-tanana vahoaka malagasy tsy vaky volo ary na inona no ataontsika na inona no fanefitra hoentitsika raha ohatra ka tsy mandray anjara ao amin'izany fahatsarovan-tena zany ny sika vahoaka malagasy dia ho sarotra ny ady ataontsika ny faharoa dia mazava ho azy fa efa misy ny fomba zay hiaditsika ary ny natantsika vokan'izany zany mahatonga antsika amin'izao fotoana zao afaka miteny fa miroso amin'ny tsaratsara kokoa ny famehizantsika zao fivarana zao valina retina zao amin'ny alalan'ny fomba fiasa apetraka atsika ny approche syndromique zay efa fantatsika amin'izany ary anentanatsika ny voaka malagasy rehetrarehetra rehefa matsapa fa misy soritra retina dia fanatonana ny tompo-pahasalamana akaiky azy ny mpitandro filaminana dia manao ezaka be dia be ny amin'izay ahafana mampanjary ny ady ataontsika zay indrindraindrindra ny reny contrôle maro isan-karazany reny fa ny zavatra tiana apetraka fotsiny dia zao ny district rehetrarehetra zay voalazako teo dia tokony mbola ho mail de mail atsika ny amin'izay ahafahantsika mitandrina sy mampanaja reny fepetra rehetrarehetra reny fitondram-panjakana dia fantatr'ireo tsara
mijery atranatrany ny tombontsoany be sy ny maro ary zany no mahatonga isika hatram'izao mbola ao anatin'izany hoe amena ara-pahasalamana zany tsy fitiavana aneriterin'ny olona zany fa kosa fandraisana andraikitra ary mitohy ny fandraisana andraikitra mahakasika an'izany ny amin'izay hoe fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra amin'ny sehatra rehetrarehetra efa manalefaka atsika mba ahafahan'ny olona miaina amin'ny tokony izy kanefa azadino ny firenena rehetrarehetra eran-tany mbola ao anatin'izao ady zao isika ihany koa mbola ao anatin'izao ady zao ka zay no mahatonga anay dia manentana hatrany ny vahoaka malagasy amin'izay fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra sakina rehetrarehetra zay hiditra amin'ny 10 andro manaraka indray tsika Andriamatoa Prime Ministre inona avy ireo toromarika sy fepetra ara-pahasalamana izay ampiarina eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara atao anatin'ny 10 andro manaraka raha mbola ho tazomina izay fomba fiasa zay Andriamatoa Prime Ministre. Marina tokoa fa nandray ny hevitry ny ireo lehibe ny androm-panjakana ny gouvernemanta tamin'ity herinandro ity fantatrareo fa manaja ny andiny fa raika amby enimpolo ny lalam-panorenina atsika ny amin'izay tokony andraisana ny hevitry ny lehibe ny androm-panjakana dia ny antenimeram-pirenena zany ny antenimeran-dolona zany ary ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana rehefa azo ny hevitry izy ireo dia ny filohan'ny repoblika dia nandray fepetra teo anivon'ny filan-kevitra ny ministra ny amin'izay mbola tokony hitohizana anohizantsika ny amena ara-pahasalamana ao anatin'ny 12 andro manaraka zany eo amin'ny fepetra ara-pahasalamana dia fantatrareo fa nametraka ny CTC tsika ka akatona daholo ny CTC rehetrarehetra manerana nosy afa-tsy ny CTC 19 etsy amin'ny village voire satria mbola hitatsika fa mbola misy ny tranga vaovao ary afindra ihany koa ery amin'ny village voire ny PNGM na ny plateforme nationale de gestion médicale izay etsy Mahamasina ary ny COFDATA ny fijerentsika ny atotanisa rehetrarehetra manomboka izao mbola voarara ny famorem-bahoaka mihoatra ny 700 ato anatin'ny distrika Tanisaiko ireto Antananarivo renivohitra Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Amboditra atrimo Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany mahakasika ny fitondrana ny razana voamarina fa matin'ny Covid-19 dia mbola tsy azo atao na ny mivoaka na ny miditra ny faritra rehetra eto amin'ny nosy ny fandevenana dia mbola manaraka ny fepetranapetraka dia tanterahana ny andro niny ihany ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandeha-mandevina mahakasika ny fepetra amin'ny ankapobeny dia mbola mpiarina ny fepetra tsy azo vezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny sasakala na imotritsika ora ray zany izy manomboka izao ary miafarana amin'ny efitra ora maraina amin'ny reto distrika reto Antananarivo renivohitra Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Ambohitra atrimo Ambatondrazaka ary Fianarantsoa mbola mikatona ny toeram-pandihizana na ny boîte de nuit amin'reto distrika ireto Antananarivo renivohitra Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Ambohitra atrimo Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany ankoatra ny reto distrika reto zay distrika zay voalazako teo ihany ny Antananarivo renivohitra Antananarivo avaradrano
Atsimon-drano, Ambohitra Atrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany dia azo atao manomboka izao ny mikarakara lanonana Ankalamantsana maneran'ny nosy mba hitsinjovana ny mpanakanto. Tsara nefa ny manantitra fa mbola tsy maintsy ajaina ny fitondrana sy ny fanaovana arovava orina dia ny fanajana reny fepetra ara-pahasalamana ireny. Mbola tsy misokatra hatrany sidin'ny fitaterana olona avy any ivelany afa-tsy ireo sokajin'olona izay efa voafaritry ny filan-kevitry ny ministra. Eo ampandinihana ny fivoaran'ny vanin'aretina any ivelany sy eto amintsika ny fitram-panjakana ankehitriny ka ny 12 andro manaraka izao no hamaritra ny fanapahan-kevitra ho raisina ny amin'ny fotoana mety ahafahana manokatra indray ny sistana. Mitohy hatrany ary ny sidina anatiny izay antsoroany tsaradia, tsy maintsy atao foana ny fitiliana ny test antigénique iny vato ora 3 alohan'ny fiangana na eny fahatongavana iny vato ho amin'izay sidina avy any amin'ny faritra. Ankoatran'izany moa dia ny gouverneur isan'ny faritra no mandrindra ny fandraisana fepetra hafa mifanaraka amin'ny toe-java-misy anantoerana ka defa kosa tsy maintsy ifandinihina mialoha zany any amin'ny miaraka amin'ny ministera ny atitany sy fitsaram-pahefana. Zay zany amin'ny ankapobeny ny fepetra izay mitondra antsika ihany koa manomboka androany mandritra ny 12 andro ho avy izao. Toy izay zany ny toromarika sy ny fepetra hiatra indray eto amin'ny tany ny Republikan'i Madagasikara atao anatin'ny 12 andro manaraka. Tsy ahivoko moa fa anisan'ny nisongadina tamin'izany dia hoe mbola mitohy aloha ny hameana ara-pahasalamana atao anatin'ny 12 andro manaraka moa zany mbola voarara ny famiriam-bahoaka mihoatra ny 700 ho an'ny distrikta Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimon-drano, distrikta Ambohitra Atrimo, Ambatondrazaka ary Fianarantsoa voalohany. Ary mbola mitohy hatrany ny miatra hatrany ny couvre-feu any amin'ireo distrikta ireo. Azo atao kosa ny mikarakara lanonana Ankalamanjana amin'ireo toerana izay voalaza ireo, saingy mbola manaraka ny fepetra fiarovana ny amin'ny fifindrany ny valin'aretina izany. Toy izay ny toromarika inoko fa izay no tena nandrasantsika mpanaraka ny televiziona malagasy sy ireo hainao mandrery tsy miankina izay miara-miasa amin'izao hariva izao fa amaranantsika azy Andriamatoa Prime Ministre teny farany amin'ny tinanao izay resadresaka ny fanaovantsika izay. Ny teny hoentiko amaranana izao fandarana izao dia ny fisaorana aloha. Mpisaoratra anareo eto anivon'ny televiziona malagasy nandray anay izao takariva izao. Misaotra ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny fanarana izao fandarana izao ary indrindra mbola mankasitraka tamin'ny famendrena naseho vahoaka malagasy, ny fitoniana sy filaminana naseho vahoaka malagasy tamin'ny renivohitry ny faritany rehetrarehetra tamin'ny fankalazantsika ny niverenany fahaleovantenantsika omaly dia manentana hatrany ny fitram-panjakana mba anajantsika vahoaka malagasy ny fepetra ara-pahasalamana sy fepetra sakana rehetrarehetra amin'izao ady ataontsika amin'ny valin'aretina coronavirus izao. Mankasitraka sy mankatendratsika rehetrarehetra dia samandry fao antsika jiaby. Dia tapitra ny fandarantsika isaorana ianao Andriamatoa Prime Ministre ny vahiny teto amin'ny fandara.